Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mbola mitoyatsika amin'ny programantsika amin'ny fanazavana tantara sy fangalana lesona eo amin'ny fiainatsika. Tantara milaza fa hoe zay zavatra jiaby zay ataontsika amin'ny fiainatsika io miverina amintsika foana. Manao tsara atsika, miverina amintsika. Manao ratsy atsika, miverina amintsika ihany foana. Anazavantsika izy amin'ny tantara mba fanao maka lesona zany. Inona le tantara milaza? Misy zazakely anankiray zay azo lazaina âge de 12 ans, zay asanazy zay mivarotra mouchoir kely, zay asanazy mivarotra mouchoir eo amin'ny lalana. De andraiky le zaza mivarotra mouchoir eo amin'ny lalana, amin'ny fotoanany embouteillage, izy mahita vehivavy zay mitonga tomobile, zay malahelo, mitomany, miasaloha. De le zaza zany somary lany fanahy mahita zavatra jiaby, de izy nanahinankinaka ay mieritseritra hoe nanino za tsy manao asa soa amin'ity vehivavy ty. Naka izy amin'le mouchoir zay marobe aminazy napetsany eo amin'ny tomobile vehivavy, zay hoe malahelo, manana saloha, misy problème, lasa izy nandeha. Lefa izy lasa nandeha vehivavy igny zany nahazo mouchoir igny, somary nametsa-panontaniana izy amin'ny vatantenany anazy hoe tsy kely mahinankinaka zao. Fa nanino zaho tsy manana zany hinankinaka zay koa manoloana olo. Nefa ty tsy zazakely manana zany hinankinaka aminakahy, zaho tokony manana hinankinaka. Fa nefa vehivavy io zany izy nanana disadisa manoloan'ny vadiny. De napakivitra izy niala zany amin'ny tokantrano zay nisoa zay. Fa izy lay nahita geste kely, toetra kely zay nataon'iny zazakely, de izy nilaza fa hoe tena marina zaho diso zavatra nataoko tsy mety. Izy nandefa SMS amin'ny vadiny hoe zaho diso, zaho miala tsiny, zaho zany mifona amin'ny zavatra zay nataoko fa hiverina zaho amin'ny tranotsika, amin'ny tokantranontsika. Vadiny amin'ny fotoana io koa manana asaloha nandeha vadiny, le vehivavy zany lasa. De izy zany nandeha nisotro kafe mba adisoany zany asalohanazy zay. Fa amin'ny fotoana izy misotro kafe izy mahazo zany SMS baka amin'ny vadiny le vehivavy, baka amin'le vehivavy zany, tonga de izy nisy hafaliana aminazy. Izy nekineky ody an-trano izy, naka 100 000 izy ankoatran'le vidin'ny kafe. Nomeny le olo zay niservezy kafe, ty ninao nambany, ty kadonao. Lasa le lehilahy, le olo zay niservezy kafe iny nahazo 100 000 iny, vita asa izy mivay fa zany anty mba hividy bazary naka, andaovany zazo miava mibaka eto za mandeha mijery bazary. Izy nandeha nividy bazary nazy valeur 75 000 légumes. Dikan'izany nambarany hoe 30 000 amin'le ambiny voany nomezany le mpandafo légumes, ty ninao ty, za mba manao asa soa koa, ty ninao satria olona anao taminaka, za koa mba manao aminao ty le asa soa ty koa zany hoe ninao le 30 iny. Nandesiny 100 000 FMG amin'ny valeur légumes, amin'iny nividiny 75 000 zany amin'ny valeur légumes, ay 30 nomezany vehivavy. Vehivavy iny vita asanazy, izy nitonga légumes iny sy mody koa légumes vitsivitsy amin'ny asanazy iny, de izy nandeha nividy hena zay valeur 30 000. Kanefa tsika mahefa valeur 30 000 FMG zay kely hena azony zany. Fa izy le efa tonga ivaiva le mpivarotra boucher zany nahita izy koa nahinankinaka hoe sady koa fa varotrana fa farampara, nomezany hena valeur 1 kilo ty andesana mba aiky nyteny volako nety mba andesy fa omeko anao memempona ambiny zany. Dikan'izany izy nahazo hena valeur 1 kilo. Le izy fanody izy nandokabaka hoe sady nandokabaka hena zay hoe tsy nampoiziny, fa tsy fa ela be tsay mba nihinahina zay. Izy nandokabaka le afanasaka zany kabaka zay, niantsony zanakanazy isakafo. Iza le zanakanazy zay hoe zazakely zay mivarotra mouchoir jeté eny amin'ny lalana. Jevatsika zay. Jevatsika le asa soa zay ataonao, io zany manao cercle, manao tour, mihodina, ay mbo miafara aminao foana. Ny mouchoir zay nataony zazakely iny zany asa soa nomeny izy, jeva izy lasa nidoka hena 1 kilo. Zany nambany Allah anatin'ny boky masina ny Qur'an hoe in ahsantum li anfusikum. Izy koa anao manao tsara, anao tsy manao tsara nisa, fa izy le ny vatantenanao foana.
fa anao koa manao ratsy koa anao manao ratsy amin'ny vatantenanao foana dia zay tsara ataontsika jiaby amin'ny fiainantsika volantsika hoe tsy very fahatany foana fa zay tsara nataontsika zay io mbola avy amintsika possible izy fanavy amintsika fa atsika zany tsy nieritseritsy hoe ty le asa soa zay nataoko fahela iny fa izy tonga aminakany any izy manao to modina fa izy tsy maintsy miafara miverina aminao foana azonao eto ambony tany sy azonao koa any anankoasa ka za milaza anao fa zay nanao asa soa fahela vilany fa izy fahela iny mety possible koa mbola niodina lavitra be koa izy iny fa izy boka mipody aminao mety may bevata may mavinty may manandanda le zavatra azonao afara zavatra zay ka manentina atsika mba anao zany asa soa zay atsika mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay naharatsika mba anisany olo zay manao zany asa soa zay tsy hoe manao asa soa noho antony mila intérêt fa tsika manao asa soa noho tsika mitady aravoravony tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala atsika mangataka mba mevana amintsika fanaovana zavatra zay amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.